Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:1. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:1. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Alleluia. Dia amin'ny fifaniana lehibe indray ravana malala no ianona amintsika amin'izao fotoana izao dia falibe indray tenako miaino aminao eto androany dia manona ny fiadanana tompo amintsika tsirairay avy. Baina manokana izay androany izy vao niaraka taminay teto tonga soa ianao dia ny fiadanana tompony ho aminao hanapako anatin'ny tokantramonao ary teteny aminao hoe tsy kisendasendra koa nahatongavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tomponao maretatra amin'ny farany. Aza velanao andalo fotsiny izao fotoana izao fa fotoana mamy afahantsika mihaino ny afatr'Andriamanitra, afahantsika manana azo aim-panahy, afahantsika mihinana tenin'Andriamanitra, mihinana ilay mofinaina. Ka dia tahiny tompontsika rehetrarehetra raha tsy mbola fantatrao dia latsinainy hatramin'ny zoma tsika eto foana manasanao tonga soa ianao fa zay mandray anao dia maretatra amin'ny farany. Tahiny tompo koa tsika rehetrarehetra izay efa mpanaraka eto raha vavisika Lina artizanay de Madagasikara niditra voalohany teto androany dia menazy mitsotra mahafinaritra be ara-paina manokana raha nabavy Lina hoy ten'Andriamanitra amin'ny Isaia 2:2 indro Andriamanitra ny famonjena dia atoky fa tsy atahotra fa Jehovah Tompo no heriko sy fiderako fa efa famonjenay izy. Koa amin'ny fifaliana no atsakanareo rano amin'ny loharano mpamonjena. Isaia 12:2-3 izay tsotra nomenanao izay androany. Ka dia mahereza matsakaso matsara any amin'ny loharano mpamonjena raha nabavy Lina dia tahin'ny tompony ianao matokian'Andriamanitra fa izy no herinao sy fideranao. Alleluia. Narakaraka azy tao raha nabavy Kodaniela tahiny tompo Rodiny Maria tahiny Jesosy tonga soa ihany koa itody Jesosy mandrakizay itody Raonisoa ny Anamaheny Soa Rodiny Maria Angelina Diamant tonga soa fambeazana fitahina Anta Clarisse tonga soa ihany koa Koda Leoni Erika Raka Nambina Tsiramboaramiel Razana Soa Sylvie Ajasika Patici tonga soa Nambinitsoa Makrina Kodaniela efa narabaiko teo tonga soa Eliza Tsiala Soanirina Fabiola tonga soa daholo Irena Miarniena Rantalina Marie Charline Filana Rakoto Marie Jo Angelina Diamant
Zamina kamaradin'i Jesosy kadaka malala tonga soa i Tina Rakoto Arzaka, Kodanela, Sirina Rozmina, Sandola, tonga soa daholo Razana Monika, Mampionina, tahian Jesosy, misaotra ny tolo tsara ny fond. Misy antony nanibatsika an'io fond lasa ohatrin'io. Jesosy mpandresy satria le fond antsika nataontsika hatramin'izay misy olana amin'ny Facebook foana antsika satria misy tompony le vidéo iny, dia io zany tsy hoe tsisy tompony fa mamela malalaka, dia io ny alefantsika eto aloha mihitsy fa tianareo ihany le izy raha zay io moa avy nanapatapaka ny fandarantsika tonga ny fandarantsika bloqué lava io dia alao io ny ataontsika aloha manomboka eto indray aloha. Halleloia. Mety tsy hoela koa tsika dia fanova décoration indray tsika moa eto amin'ny fandarety miezaka tsika manovanova dia agnatantsika amin'ny Jesosy mba hisy fanovana indray ny décoration tsika fa tsy saky ny enim-bolana tsika mantsy zany tena marina dia miovaova décoration eo foana tsika dia agnatantsika amin'ny Jesosy mba hiova koa na hoe tazomina amin'io fa dia io vidéo indray zany nijerentsika io sary indray no nijerenareo. Tahiany tompo Fala Heritovo, Tina Sirikoko, Wendy, Mami, tonga soa faly be mihitsy no ny Lina, efa ela zay eo izy raiso ampinoana mihitsy, tena tsara be teny io. Zany koa tena nomana nijeren'io teny io izy anomena ny Jojana raha dia nahita ny teny io dia nafinaritra be mihitsy no nahita le izy. Tiako be eo amin'ilay amin'ny fifaliana natsakanareo ao amin'ny loharanom-pamonjena ho an'ny Lina zay Alléluia. Tahiany tompo Angelina Rodriguez ka anatra, tonga soa ihany koa i Yama, Jonatana, Ravaka Nana, tonga soa isika menakavy dia mareta hatramin'ny farany mahereza daholo. Tsika hiditra amin'ny votoatin'ny fandarana. Anomboka ny fotoana raha nambavitsika Andoandry hivavaka ho an'ny fandarana izy apetraka ny fotoana mpiran-tanin'Andriamanitra. Dia androany mampiony andray hitondrantsika anatin'ny toroteny dia hivavaka ho an'ny firenena moa nambavitsika Angela. Tahian Jesosy, mahazo aina nareo tsara be ilay foana dia mahazo aina amin'ny maso mijery azy, mahafinaritra kosa zany. Tahian tompo ary tsika rehetrarehetra. Hivavaka anabavy Andoandry anomboantsika ny fotoana. Tahian tompo anabavy Andoandry, anao ny fitenenana. Jesosy pasteur, tahian Jesosy tsika menakavy eo dia mbola hiaraka hivavaka tsika tompo. Jehovah-Andriamanitra, mbola misaotra sy midera ary mankasitraka ny anaranao mahery indray izay Jehovah-Andriamanitra. Fa mbola narovanao ka hatratr'izao arivo izao indray. Misaotranao no ny fitantananao amin'ny fiainanay tsirairay avy. Misaotranao no ny fiarovanao. Misaotranao Jehovah-Andriamanitra fa tsy takatry ny sainay ny fitiavanao anay tsirairay avy. Misaotranao ny famindraponao aminay tsirairay avy. Ka mbola nomenao aina indray izay tamin'ity androany ity. Mbola novelominao Jehovah-Andriamanitra. Misaotranao no ny fahasalamana izay nomenao an'ny tsirairay avy. Misaotra Jehovah-Andriamanitra no ny tombon'andro izay mbola omenao anay tsirairay avy ka mbola tonga soamantsara eto izay amin'izao arivo izao. Misaotra ihany koa Jehovah-Andriamanitra fa mbola noho ny fitiavanao mbola mahatafavory anay tsirairay avy eto indray. Dia ankehitriny izahay Jehovah-Andriamanitra dia mamindrafo aminay, mamelany elokay. Aoka izahay Jesosy mba tena hifanena tanteraka aminao amin'ity androany ity. Aoka izahay Jehovah-Andriamanitra mba tena hoe hifanakaiky aminao tanteraka. Ankehitriny Jehovah-Andriamanitra dia raha misy ny petipetina rehetra aty anatinay dia ianao anie ny anaran'izany Jehovah-Andriamanitra, ny anadio an'izany amin'ilay ranao soa izay mahery indrindra Jehovah-Andriamanitra. Ankehitriny dia mifono aminao izahay ny amin'ny tsy mety rehetra izay vitanay tamin'ity androany ity. Aoka mihitsy ianao Jehovah-Andriamanitra no anaran'izany. Ary aoka mba tena hoe ho feno fanoloran-tena eo anatrehanao indray izay amin'ity androany ity. Manolo tena eo anatrehanao izahay, raiso izahay Jehovah-Andriamanitra, ary azabelanao ho irery izahay amin'ity androany ity.
Ankinay feno am-pelatananao zao vavaka taona eto izao mba ho tena feno fanatrehanao tanteraka Jehovah Andriamanitra mba tena hoe ianao mahitsy Jehovah Andriamanitra no hanapaka sy handidy eto amin'ity fandaharana izay ataonay eto izao Jehovah Andriamanitra. Ianao Jehovah Andriamanitra no aoka tena hanatrika ny fiainanay tsirairay avy. Dia ankinay feno am-pelatananao amin'ny connexion tsirairay avy mba tena handeha tsaka sy andavana tsy ho tapatapaka. Ary amin'ny fitaovana rehetra izay ampiasaina eto Jehovah Andriamanitra dia mba ho lavorary avokoa ka ho vita hatramin'ny farany ity fandaharana ity amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo. Dia izay rehetra maniry ny mbola hiaraka aminay eto dia ianao anie Jesosy tantana ny dian'izy ireny mba ho todi-soa eto Jehovah Andriamanitra. Ankinako feno am-pelatananao ihany koa Jehovah Andriamanitra amin'ny toriteny izay atao eto amin'ny famelabelarana dia ianao mahitsy Jesosy mianjaka amin'izany teny izany ary aoka mba tena hoe ampahery ny tsirairay avy ary ampitombo ny finoany tsirairay avy an'izany teny izany mba tena hoe ampiroborobo ny fanjakanao Jehovah Andriamanitra ary ampamirapiratra ny voninahitra ao isanandro isanandro. Dia izany vavaka izany Jehovah Andriamanitra dia ankinay feno am-pelatananao mba tena hoe hanitra hakasitrahanao an'izany vavaka taona eto izao izany. Dia izany Jesosy no ankinay feno am-pelatananao dia aoka ho voninahitry ny anaranao irery ihany ny zavatra rehetra izay ataonay eto dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no anaovanay izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra ny tranam-bavitsika andoandritsika tao anatin'izay vavaka matsiro fanombohana ny fotoana izay dia Andriamanitra manankirepasaovina ane amaly fitianao ranabavy ando dia fanatena amin'ny ankonanao dia tahin'ny tompo mahirezatra ny hatrany. Alleluia. Misaotra indrindra hiditra amin'ny ten'Andriamanitra tsika fa milohan'izay aloha tsika ando aloha hieno hira anankiray tsika. Mahafinaritra ahy ity henoko androany izy ity dia mahafinaritra ahy izy ity dia ataontsika ity hira ity androany olona fantatsika ihany moa mira azy ity na amatsika ihany dia ara-miazakazaka amintsika ihany avan'ny olona miaraka amintsika eto ihany koa izy ndao ataontsika ity hira ity hoe tario any aminao Andriamanitra. Alleluia. Ataontsika amin'ny teny frantsay misy amin'ny teny anglisy izy ity misy amin'ny teny frantsay andao enotsika ity hira ity atotratsika mpitiavana be mihitsiny dia mahereza ho tahin'ny tompo. Ao ny ity hira ity tsika to dia hitra amin'ny ten'Andriamanitra avy hatrany meno ho finaritra arytsika rehetra. Amen.
Alleloia, soratsika an'Andriamanitra zany izy zany a. Ranabavy rahalahy Jonatana moa ny ranabavy ireny, ranabavy miora. Alleloia. Manga ny feoany a, tsara be no vandrareo an'le hira, soratsika an'Andriamanitra zany a. Dia tahin'ny tompo ary tsika rehetrarehetra. Raha fehezina moa lera dia hoe zavatra rehetra amiko ianao a, tario aho eny aminao a, za tsy te hisaraka aminao a, tena very aralavitra anao sy ny sisa sy ny sisa. Ho tahin'ny tompony eny ny mpihira. Alleloia, sotranareo koa nakasitraka. Andao atsika eno tenin'Andriamanitra amin'izay a, amin'izao fotoan'izao, miaraka amin'ny mampionina isika anatin'ny tenin'Andriamanitra. Dia mino finaritra dia oriana ny tenin'Andriamanitra moa dia tahaka ny mahazatra any a, velon'ilay tany a, mamelapelatra indray a ny tenin'Andriamanitra. Ao ary, tahin'ny tompo ary a, izy ity moa tsy hoe rabantsika intsony izy satria tao anaty vavaka maraina tamin'ny latsinainy ty toloteny ity no velabelarina eto. Alleloia. Alleloia. Andao ary. Lasa ary tsika meno finaritra daholo ary. Ijery ten'Andriamanitra atsika zao dia ifampahery amin'ny ten'Andriamanitra fofontsika androany. Andao tsika maky baiboly sokafiarany baibolyntsika eo amin'ny Marika. Marika toko faha 11 no vakintsika androany. Marika toko faha 11 dia andiny voalohany ka hatramin'ny andiny faha 4 no vakintsika. Marika toko faha 11 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny faha 4. Anarana Jesosy manao hoe: ary rehefa afaka ny andro sabata dia lasa nividy zava-manitra Maria Magdalena sy Salome ary Maria renin'i Jakoba mba handeha hanositra ny fatin' Jesosy. Ary noho ny maraina koa tamin'ny voalohany andro amin'ny herinandro rehefa niposaka ny masoandro dia nakany amin'ny fasan'izy ireo. Ary niresaka hoe iza re no anakodiny vato afaka amin'ny varavaram-pasina isolo antsika? Fa noho ny traka izy dia indro eto ny fa efa voakodiny ala ny vato, fa lehibe dia lehibe ny vato. Ajantsika eo. Amen. Rehefa tapitra ny sabata dia lasa ireto vehivavy vitsivitsy reto nandeha. Dia tsy izany fa i Maria Magdalena sy Salome. I Salome dia vadin'i Zebedio na reny mpianatra Jesosy ilay nangataka tamin'izany hoe aleo mba mipetraka eo akaikin'ny eo anilanao ny zanako anankiroa izy indray eo ankavia dia indray eo ankavanana. I Maria Magdalena dia fantatsika tsara tamin'ny fitiavana an' Jesosy zany Maria Magdalena izany fa nanaraka an' Jesosy taizanay izany fotoana rehefa nitoriana teto izany a. Ary ity Maria anankiray ity dia izy io moa izany tsy tena fantatra mazava hoe iza loatra io Maria anankiray izay teo io, fa tsy Maria renin'i Jesosy aloha izy io fa Maria hafa mihitsiny koa izy io, fa tsy fantatra mazava hoe izy fa olona niaraka tamin'ny Maria Magdalena teny ihany izy izany. Be dia be Maria moa ato anaty baiboly ato dia indraindray tsy fantatra hoe iza marina fa tsy Maria renin'i Jesosy fotsiny izy, tsy Maria anabavin' Lazarosy ihany koa. Dia nandeha zareo rehefa namalala. Tena hoe nanana fahaterena vao vita ny sabata dia andao haingana hividy zava-manitra. Andeha aiza? Hanositra ny fatin' Jesosy. Hiainga hanositra ny fatin' Jesosy. Alleloia. Reto vehivavy reto rehefa tsy nahafantatra hoe hitsangana Jesosy amin'ny andro fahatelo. Ny mpianatra nampafantarin'i Jesosy an'izany ary ny telo Jesosy namelona tamin'ny mpianatra hoe hitsangana rehefa tonga ny andro fahatelo. Fa reto vehivavy reto tsy nahafantatra an'izany izy, fa nandeha fotsiny izy natosiky ny fitiavana. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe ankehitriny izy dia reto telo reto mitoetra ny finoana, ny fanantenana ary ny fitiavana, fa ny fitiavana ny lehibe amin'ireo. Reto vehivavy reto avana tena fitiavana ny nanosika anazy, satria jerenareo tsara misy sakana ngeza be tena tokony tsy nahafahan'ireo olona ireo miainga tany an-trano akory azy
ozy izy le tena Andriamanitra dia niresaka izy ozy izy. Izy ale no anakodiny vato afaka mivaravaram-pasana misolo atsika. Fa lehibe dia lehibe ny vato. Andiny faefatra. Reo io vato ngezabe io efa hitan'ireo vehivavy ireo tamin'i Jesosy nalefina satria nanatrika teo zareo. Dia hita teo izy angezan'io vato io ary raha nametraka ny fanontaniana io izy miravavavy reto tena miravavy reto ravana malala dia tena fanontaniana mipetraka mihitsy izany. Ary raha olona tsy manam-pitiavana vao mipetraka fotsiny ny fanontaniana io dia tonga dia hoe aleo mijanona fa tsy ohatrany tsy possible satria olona telo vavy kely ireo hoe avita anakodian'io vato io ny tanjona nefa hiditra ao anatin'ilay fasana anositra menaka n'ilay faty. Ilay faty ao anatin'ilay fasana dia hiditra ao izany zareo tsy maintsy akodia io vato io. Ilay vato nefa tena faran'izay lehibe ary tena sakana ngezabe teo anoloany reto vehivavy reto io zavatra io ravana malala. Ampy tsara mihitsy ny hoe ny andro vao maraina mangatsika aninay ifo maraina sisa mbola tsika na mbola reraka ny sabata aleo matory fa ohatrany tsy overmaina any fotsiny ny androtsika. Raha fanantenana ny tao anatin'ireo vehivavy ireo nanana fanantenana ireo dia nanana finoana ireo fa indrindra nanam-pitiavana ireo. Fa raha fanantenana sy finoana fotsiny ny tao anatin'ireo rehefa voalohany indrindra aloha nanam-pinoana izy matoa tonga dia nividy an'ilay menaka. Novidiana ilay menaka no manovidiana mantsy io menaka io. Nalaina novidiana tany amin'ny mpivarotra mihitsy io nandaniana vola fa tsy hoe efa nisy tao. Nanam-pinoana izy. Nanana fanantenana koa izy. Fa raha tsy nanam-pitiavana ireo vehivavy ireo dia mety mipetraka ny fanontaniana. Mety mipetraka ny hoe aleo aloha tena miandry famantarantsika efa io ny menaka antsika kosa le efa nino efa io aloha ny zava-manitra efa reo. Alleluia, efa nino tsika fa sao aleo aloha miandry famantarana. Ohatra hoe raha mifanenanina olona lehilahy matanjaka be tsika bokona be dia amin'izay fotoana izay misy fa amin'izay miteny amintsika Andriamanitra fa tokony mandeha tsika manositra menaka an' Jesosy. Fa ry zareo tsy niandry an'izany fa netanin'ny fo netanin'ny fitiavana. Ka na dia nipetraka ihany aza rehefa notaniana izy anakodian'io vato io. Tsisy anakodian'io vato io fa nandeha foana izy netiny ny zava-manitra netiny ny menaka manitra ao ahositra an' Jesosy. Tena fitiavana izany ravana malala. Mahafo tokantrano amin'ny andro vao maraina be marain'alina mandeha. Alleluia, mandeha fotsiny na dia misakana ary izao no tena zavatra tena nafinaritra tamin'ny tantara io. Reto vehivavy reto ravana tsy nahafantatra fa tsy io vato be io ihany no sakana fantany teo anoloana. Izay ny alany tany an-trano satria ndonge tsika hamaky teny Andriamanitra hamaky vadio ny baibolinareo Matio jerentsika Matio 7:20 dia andao vakitsika ny 7:50 ka hatramin'ny 1:20 vakitsika io tena Andriamanitra io. Matio 7:20 7:50 ka hatramin'ny 1:20 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary noho ny hariva ny andro dia avy ny lehilahy manan-karena anankiray avy tany Arimatia nanarana atao hoe Josefa ary izy koa dia mpianatry Jesosy. Izany lehilahy izany dia natao amin'ny Pilato ka nangataka ny fatin'i Jesosy dia nasain'i Pilato omena azy izany. Ary rehefa nalain'i Josefa ny faty ka nofonosiny ariva madinika madio dia naleviny tao amin'ny fasany vaovao izay efa nolavahany tamin'ny vatolampy. Ary rehefa nanakodia ny vato lehibe ho eo amin'ny varavaran'ny fasana izy dia lasa mandeha. Ary tao Maria Magdalena sy ilay Maria anankiray ka nipetraka tandrifin'ny fasana. Ary noho ny ampitsony ny andro fiomanana dia nivolona keo amin'ny Pilato ny lohan'ny mpisorona sy ny mpaseo. Ny aloha azavety kely eo amin'ny hatramin'ny 1:20 aloha dia avy eo toizantsika ny 2:20. Tamin'ny fotoana io izany nalevina Jesosy, nalain'i Josefa ny fatiny
dia nifonosana dia nalevina izy. Dia rehefa nalevina izy dia hitan'ny Maria Magdalena sy ilay Maria anankiray, io ilay Maria anankiray io ny nanidina io fasana io, ny nanakodiavana an'ilay vato be. Io zany no hitany. Io no hitan'ny fanany. Satria io andro io dia andro fiomanana ho amin'ny fitsabaka, izany hoe andro zoma. Ny andro zoma dia andro fiomanana. Dia io no hitany zareo fanany io, nijanona teo izy niaraka nalevina an' Jesosy izy, fa rehefa voakidia ilay vato dia lasa amin'izay izy nandeha voalevina Jesosy. Nandeha izy satria tsy maintsy hanomana sabata ry zareo. Zareo andeha hivavaka rapitso. Tsy afaka hijanona eo izy, ary fiomanana ny andro. Dia lasa izy nandeha. Dia vakitsika angena ny 220. Ary noho ny apitson'ny andro fiomanana dia nivorona teo amin'ny Pilato ny lohan'ny mpisorona sy ny fariseo ka nanao hoe tompoko. Tsaronay fa impanitaka iny fony izy mbola velona dia nanao hoe raha afaka teloana dia hitsangana. Koa azo avy ambelana mafy ny fasana mandra-pahatonga ny andro fahatelo, fandrao avy ny mpianany ka mangalatra azy dia ilaza amin'ny olona hoe efa nitsangana tamin'ny maty izy ka dia ho ratsy ny fitaka farany noho ny voalohany. Hoy Pilato taminy, makapy aminy ka mandehana ary ataovy mafy araka izay hainareo fialenana. Ary noho ny lasa izy dia nalatsana ny mpiambina iambina mafy ny fasana rehefa nasiany tombo-kase ny vato. Haleluia. Io manomboka ny 220 izany ny havana malala dia izao tsy hitandrety vehivavy rehetra intsony ireo zavatra ireo. Lasa noditra zareo nanomana sabata ry zareo nanenaka any amin'ny tempolo ry zareo rehefa tonga ny sabata. Fa inona no nataon'ny fariseo sy ny Pilato? Jerenao tsara angena fa ny mpisorona lohan'ny mpisorona sy ny fariseo. Hoy ilay tenin'Andriamanitra, no ny ampitson'ny andro fiomanana zany, ny ampitson'ny andro fiomanana zany dia ny andro sabata, satria ny andro fiomanana ny andro zoma. Azonareo zany hoe tao anatin'ny andro sabata tao zany ny olona ny ampiangonana, ny olona mivavaka. Fa ry zareo mikonokonona sy davatra izy. Inona ny zavatra nataony? Ohatra nandaika moa izy Jesosy hoe hitsangana. Anafiso izy ny fiambenana. Dia inona ny natao? Nasiana tombo-kase ilay vato. Ny dikan'ilay tombo-kase dia tsy azo vahana io vato io, tsy azo sokafana io. Ny zavatra hitandro Maria farany teo dia mbola vato nikodia fotsiny. Izany hoe mbola azo akisaka, mbola azo sokafana, satria tsy mbola hitany hoe nisy tombo-kase io vato io. Fa tonga amin'izay ny mpisorona sy ny fariseo ilay havana malala na nisy tombo-kase an'io vato io, ary indrindrindrindra na nisy mpiambina tena mafy. Jerenareo tsara angela tenin'Andriamanitra hoe ataovy mafy araka ny anareo ny fiambenana, izany hoe tena mpiambina tena mahay, tena matanjaka sy tena mahay miambina sy tena tsy matory mihitsy zany natao teo. Tsy mpiambina be toromaso fa tena hoe ny fidina mihitsy izay mahay miambina ny fasana io. Dia jerenareo tsara angela havana malala tsika Andriamanitra tena tsara Andriamanitra. Tao anatin'ny andro sabata teo ireo mpiambina ireo, tao anatin'ny heriny mihitsy ireo, ary tena mijoro teo ireo niambina teo. Ka natao anatin'ny io andro sabata io nisy olona namangy teo amin'ny fasana teo dia voasambotra. Tena teneniko anao zany angela fa namatonga antsika rehefa miteny Andriamanitra hoe ny andro sabata natao hivavahana, natao hitadiavana an'Andriamanitra, dia mitady an'Andriamanitra ny tokony ataontsika, mitsahatra ny anatin'ny tempoly, mitsahatra amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ny tokony ataontsika. Tahaka natao ndraiky vehivavy reto, na dia efa te hanositra ny fatan'i Jesosy azy ireo, te hamangy an'i Jesosy ireo, fa tsy fantatra ireo vehivavy ireo fa tsy fotoana fakanesana eny am-pasana ny andro sabata, fa fotoana fakanesana ny am-piangonana, fitadiavana an'Andriamanitra. Haleloia. Fivoriam-bavaka, fivoriana masina hoy tenin'Andriamanitra. Any ny tokony ahitana an'ireo vehivavy ireo rehefa sabata. Fa raha andro sabata ireo nandeha nakany aleo tsika mba tsy makany amin'ny mba tsy mamonjy fivoriam-bavaka fa andoha ho any am-pasana. Tena teneniko anao ny havana malala fa zava-doza no mitranga, satria voasambotra tao ireo olona ireo. Mbola teo tsara mihitsy ny mpiambina, ary Jesosy dia tena mbola maty, mbola tena tao am-pasana Jesosy, mbola maty Jesosy, tsy mbola nitsangana izy.
mbola teo, ny tombo-kase mbola teo. Andriamanitra tsy mbola nanangana an Jesosy tamin'ny andro sabata, fa nanangana an Jesosy amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia ny andro fahatelo. Aleloia. Zany angena tena hatramin'ny zavatra ohatr' izany. Ilaitsika mankatoa an'Andriamanitra. Misy zavatra ao. Ozy foantsika rehefa mivavatsika ny andro sabata, isika eto mivavaka. Fa Andriamanitra miady antsika, ny devoly manangona zavatra amotehanantsika angena ao anatin'ny andro sabata iny. Ny devoly manao zavatra, ary manao planina ny devoly isambolana antsika, amotehana antsika. Fa tsika izy any amin'ny fanatrehana tsika kory zany. Tsy navelona n'Andriamanitra hitandreny vehivavy reto kory zany zavatra rehetrarehetra mitranga zany hoe aiva tao misy mpiambiny, aiva nasiana tombo-kase le vato e, tsy hitandreny vehivavy reto kory zany. Satria raha hitan'ireo zany zavatra zany dia nahatonga andreo olo ireo kivy, mety nahatonga andreo ireo tsy nanao an'io entsika tamin'ny andro voalohany io hoe andao tsika handeha hanositra afatin'i Jesosy satria kivy tena mpandehanana azy ireo. Atao tsy vato-ngeza fotsiny ny problème, fa ahoana le mpiambina, ahoana le vatony izy tombo-kase, fa tsy fantandriavana malaky zany. Tsy avelan'Andriamanitra ho hitany akory ny planiny fahavalo satria fantatr'Andriamanitra. Aleloia. Andriamanitra efa manana zavatra homanina ho an'ireo vehivavy ireo. Efa fantaniny aloha ny zavatra ho ataony. Ka tsy zava-dehibe amin'Andriamanitra nampiseho tamin'ireo olona ireo, fantany ireo fa tia an Jesosy. Fantany Jesosy ireo fa tia azy. Misy ny zavatra azo afaka miseho angena fa ny sakana eo amin'ny fiainantsika, misy fotoana tena hitantsika mihitsy io misy sakana. Fa za tena miteny aminao, raha ny sakana hitanao reny tsy renireny ny sakana misy teo amin'ny fiainanao. Fa ny ambadika any, ozy izy le mpanompon'Andriamanitra anankiray izay rehefa nitory-teny izy izao zavatra miteneny. Isika reto izy raha ampahitan'Andriamanitra antsika daholo ny zavatra omaniny devolo antsika, ny zavatra miataka ataony ny devoly amintsika dia kivitsika dia marina zany. Rehetra fotsiny ane hoe ianao zao ohatra, ianao zao ohatra tena hitanao mihitsy hoe ireo fa misy olona manoko sikidy ho anao, hita amin'ny masonao zany a. Hoe tena io mihitsy misy dadalabe dia misy zavatra adorany eo dia misy zavatra dia inona ny atao manoko sikidy anao dia manozona anao fotsiny dia ampiasana daholo ny sarinao, ny akanjonao, ny zavatra rehetrarehetra eny aminao dia atao hozoniny dia atoko sikidy. Kivy ianao raha mahita an'izany. Mivavaka tsika fa reraka ihany ianao hoe Andriamanitra zao ve ny zavatra anaovana anahy, zao ve ny zavatra paikady ataony devoly any ambadika any. Fa misy zavatra hitanao, misy sakana hitanao, fa za teteny aminao tsy ireo reny no mbola sakana raha tena hijery sakana ianao fa be dia be. Ary zany mahatonga tsika ny havana malala, tsika mila mandroso. Ny sakana misy io vato be ngeza be io misy io. Ary ny olona anankiray isaky ny andeha hanao dingana amin'ny fanomponan'Andriamanitra, hanao zavatra ho an'Andriamanitra dia tsy maintsy eo io vato be ngeza be io. Napetraka ry zareo ny fanontaniana, iza nanala io vato io fa tsy manaka anazy akory zany tsy handeha. Ekena fa sarotra amin'ny manala an'io. Ekena fa diso vehivavy kely tsy misy ely analana an'io fa tsy manaka anazy tsy handeha zany. Aleloia. Manana tanjona izy dia nanositra ny fatin'i Jesosy ka nahafomoana andao fotsiny aloha e. Aleloia. Andao fotsiny ary zay frazy hoe andao fotsiny aloha zay tena miasa be mihitsy zay eo amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Zay mivady dia tena nampiasa an'izay foana. Tany am-boalohany vao nanomboka ny vavaka amin'ny fomba hoana ny Andriamanitra no anafahanao antitrosity amin'ny alalan'ny vavaka. Tsy voavaly ange zany levany angasa ny voavaly. Ary ny fanontaniana hoe efa nipetraka foana ito anaty baiboly, ahoana no nikafana an'ity ranomasina ngeza be ity, ahoana re androdanana an'ity landan'i Jeriko ty, ahoana re nampijanonana an'ity rano ny Jordana mikoriana lafo be ity. Fanontaniana mipetraka foana zany, ary fanontaniana tsy voavaly foana zany. Fa zany ny emorantsika ka hitenenantsika mina hoe aleoko mijanona fa ohatrany tsy vita dia za tena miteny aminao, diso ny fanapahan-kevitrao, diso ny fanapahan-kevitsika. Fa ny ao amin'Andriamanitra dia zao fotsiny andao fotsiny aloha. Haleloia. Andao fotsiny aloha
mandeha fotsiny ianao, miainga fotsiny ianao, ozy izy le ravaka anankiray izay. Zaho ozy izy tena atao fomba hoana no anazavako ny fianakaviako hoe iza atao batisa manano. Tena hoe zavatra tsy hitanao ho azavaina mihitsy zany sarotra aminy zany ny teny. Hoe zaho reto andeha hiroboka ny anaty rano ho atao batisa. Tena tiako mihitsy tsy izy ahoana re mitenenako an'izany. Dia nefa rano moa dia tena nahafenina mihitsy. Aza tononinao mihitsy aloha moa izy ny anarako fa tena atao batisa fotsiny fa aleo aloha tsy tonono ny anarako izy. Satria tena hita mihitsy hoe vato ngeza be io zavatra io ahoana petraka amin'ny fanontaniana. Ny sakana hitan'ny masonao, ny sakana tena azonao tsapaitanana dia teteny aminao mbola betsaka lavitra ny ambadika any fa tsy hitanao. Anjaranao fotsiny androany misafidy andeha ianao sahijanona. Izay fotsiny andeha ianao sahijanona fa raha ny sakana no tany saina ary avana malala betsaka ny tsy avelan'Andriamanitra hitanao akory. Betsaka. Fa teto tsy navelan'i Jesosy hita ilay vehivavy reto hoe nisy mpambina tao. Tsy navelany hita fa nisy tomboka se io vato io. Raha izany mijanona ireo olona ireo. Tsy nandeha ireo. Limiten'Andriamanitra angena fa na ny zavatra avelany hitantsika mba ahafahantsika mandroso hoe. Tsy avelan'Andriamanitra hitantsika daholo izany. Fa raha izany dia kivitsika, dia hemotritsika, dia hijanontsika. Fa io zavatra hitanao io ahafahanao mandroso io. Matoy io natao hitanao. Matoy io navela hitanao. Satria afaka handrosonao io. Tsy io nampijanonanao, tsy io nankehitranao, fa tena ahafahanao mandroso io lavana malala. Ozy izy ilay tena Andriamanitra tao amin'ilay marika navakintsika teo. Jerentsika ilay tena Andriamanitra teo. Ozy izy ilay tena Andriamanitra teo hoe atao misy teo sakany. Toizatsika ny andininy fahadimy amin'ilay marika toko 4:10. Ary raha andininy 4 azafady. Marika toko 4:10 andininy 4. Fa nono ny traka izy dia iny vita ny fahefa voakidia ny ala ny vato. Fa lehibe dia lehibe ny vato. Vao ny traka fotsiny zareo tonga dia efa vato ny kodiny hita. Aleloia. Mila mitraka ianao androany. Mila mitraka ianao anatin'io miondrika io fanontaniana sarobaliana. Ahoana ny anam-pitiavana an'io vato io? Mba misy finiavana ihany any anatinao. Misy zava-manitra ihany any aminao. Fa ny fanontaniana koa nefa be dia be. Ry havana malala, mila mitraka ianao androany. Fa vao nitraka fotsiny zareo, vato efa mikodiny hita teo. Aleloia. Tsy mila nanakodia ilay vato. Tonga dia voavaly ilay fanontaniana mipetraka voateo. Ahoana re nanakodiavana iza re nanakodia io? Tonga dia ilay vato nikodiny io hita voalohany. Aleloia. Aleloia. Izany Andriamanitra rehefa miasa. Io fanontaniana mipetraka aminao io mihitsy. Ozy izy ianao ahoana re nanasarana ny tiaretiny ty amin'ny alalan'ny fivavahana. Dia iny vao manomboka mitraka fotsiny ianao, manao dinga ianao, tonga dia ny aretinao no sitranina voalohany. Aleloia. Iny ilay fanontaniana voavalinao mihitsy, iny no valiana voalohany iny. Avy eo manaraka ny rehetrarehetra mahita anjery amin'izay. Tonga ao amin'izay dia hita ilay zatovo mipetraka teo. Dia niteny ilay zatovo hoe tsy aty-tsony izy fa efa lasa. Tsy aty amin'ny maty ny tadiavanareo ny velona sy ny sisa. Manaraka ny zavatra rehetra. Fa ny fanontaniana tsy voavalinao, iny ny valian'Andriamanitra voalohany eo amin'ny fiainanao. Fa ny ataonao androany tsy mihemotra, tsy mijanona, fa mandroso manoloana ny sakana eo anoloanao. Aleloia. Tianao ange Jesosy. Tianao ange Andriamanitra liavany. Ny zavatra ataony ange any ambadikany. Ny devoly manao zavatra. Fa Andriamanitra koa tena manao zavatra ho anao. Manomana zavatra ho anao Jesosy. Aza ny pelany ny devoly foana ny saitsainy. Aza ny zavatra ataony devoly foana nataony masaka ao anatin'ny sainao. Hoe nandresy io nataony devoly nanaka nandresy io ny devoly. Tena ilay devoly aloha dia tena mahery mihitsy fa izany tena ozy izy ilay rahavavy anankiray izay. Adedikoana ny tena. Ozy izy hoe za ozy izy rahavavy tena ataony mba ty samihafa mirehitra mihitsy sady ilay fitenina amin'io tena mitapetra tena mirehitra mihitsy rahavavy. Tena hoe tena malaiky rehatra mihitsy izy
ty sany zavana malala aza ny planiny devoly foana nataonao anatin'ny sainao fa Andriamanitra manana planina tsara lavitra koa eo akaikiny eo an'ila eo manana planina tsara lavitra ho anao koa Andriamanitra ary izany no tokony ho saintsainao andro aman'alina fa tsy ny planiny devoly mba ahafahanao maniny ahafahanao mandroso. Aleluia. Ahafahanao mihoatra amin'ny sakana. Aleluia. Nahitan'i Jesosy nitsanga ny vehivavy ry havana mihoatra lavitra noho ny zavatra nieritreretiny saika ao ataony no hita fatiny Jesosy ny eritreretiny no hita hosorana amin'ny zava-manitra fa Jesosy nitsangana no hita ny tao. Aleluia. Tsy faty ny hita ny tao efa vaovao mahafalana reny tao fa tsy etsitsony izy tsy hitanareo hosorana menaka tsony izy fa izy efa nitsangana. Aleluia. Tsara lavitra noho ny zavatra ny andrasany ny zavatra hitany satria nahoana nandroso ireto vehivavy reto tianao Jesosy mandroso manoloana ny sakana aza mihemitra fa manomana fandraisena ho anao Andriamanitra. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany aminao fa nampahelanao izany ten'Andriamanitra izany androany. Aleluia. Tsika hivavatsika amin'izao fotoana izao. Aleluia. Saotra an'Andriamanitra, saotra mampina tamin'ny tenin'Andriamanitra. Hivavaka antsika rehefa avy eo. Fandoroantsika melabelatra ny tenin'Andriamanitra. Aleluia. Isaotra an'Andriamanitra, saotra mampina tamin'ny toriteny. Ino fa nampahelinareo raha nareo izay mbola tsy naheno tamin'ny vavaka maraina tamin'ny latsinainy. Ino ny vavaka maraina tamin'ny latsinainy dia velabelarintsika eto izy androany. Marika toko 20 dia voalohany hatramin'ny fahaefatra. Jesosy amaly fity dia mitomboza dia mitombofa soavana mampionina. Marika toko 20 dia voalohany hatramin'ny fahaefatra. Ny soramany dia nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty sy nisehony tamin'ny mpianany ary nampakarina azy ho any an-danitra. Aminaran'i Jesosy. Ary rehefa afaka ny andro sabata dia lasa nividy zava-manitra Maria Magdalena Salome ary Maria renin'i Jakoba mba handeha hanositra ny fatin'i Jesosy. Nantana ireo tamin'ny voalohany izy moa Maria io dia io voalaza io mihitsy Maria renin'i Jakoba. Misy olona pralahy Jakoba sy Josesy izay zanaky Maria sy Klopa ary le Klopa io efa maty io rangahy io. Dia io Maria io dia Maria rahavavin-dreniny Jesosy. Samy Maria anaran'ny zareo. Rahavavin Maria Virginy zany io Maria vadin'ny Klopa izay reniny Jakoba sy Josesy. Tantinina ny Jesosy zany raha azo izay no mora nazavana azy amintsika. Totoan'i Jesosy, tantinina Jesosy, rahavavin-dreniny Jesosy mamany cousin i Jakoba sy Josesy. Izay no ajantsika eny amin'iny. Ary no maraina ny voalohany andro amin'ny herinandro. Andro lahady maraina io zany. Satria ao ambadiky ny sabata ny andro fafito, ny sabotsy zany dia mifarana ny herinandro dia ny andro voalohany amin'ny herinandro dia ny alahady. Zay aza misy olona miteniteny zavatra tsy mety any hoe manao fotoam-bavaka izy lahady dia amin'izao andro sabata zao satria mieritreritra izy hoe andro fivavahana dia andro sabata dia nalahady ary izy no mivavaka dia hoe amin'izao andro sabata zao tsy marina zay fa andro voalohany amin'ny herinandro tiany atao hoe andro lahady. Amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro rehefa miposaka amin'ny masoandro dia nakany amin'ny fasana izy ireo ary niresaka hoe iza re no anakodiny vato afaka amin'ny varavaram-pasana isoloantsika. Fa noho ny traka izy dia indro efa hitana fa voakodiny ny vato, ny ala ny vato fa lehibe dia lehibe ny vato. Aleluia. Io fanontaniana io no votoatin'ny toritentsika androany. Io fanontaniana andininy fahatelo hoe iza re no anankidimy vato ho afaka amin'ny varavaram-pasana isolo antsika. Vehivavy daholo izy ny teo. Fa ho akodia ahoana ty vato io vato io dia voavy nakodia omaly fa nakodia hidy. Vakitsika ny marika toko 5:20 andininy 2:20 hatramin'ny 7:20 ny soramany dia nandevenana an Jesosy. Nara Jesosy ary noho ny hariva satria andro fiomanana ny andro dia ny andro alohan'ny sabata. Izany hoe ny zoma zany io. Efa misy manontany anareo hoe ny Jesosy tomponareo io mahatoviany misy olona miteny hoe Jesosy maty larobia ny vavahanay. Ny antsika Jesosy maty zoma satria io ny andro navatizan'i Jesosy
io andro fiomanana andro alohan'ny sabata zany hoe zoma zany io zay ny jesosy tsika jesosy maty zoma. Andiny fahatelo amby efapolo dia avy jesosy avy josefa avy any Arimatia, lehilahy manakaja izay isan'ny sinedriona sady niandry ny fanjakan'Andriamanitra koa, ary saniditra tao amin'ny Pilato izy ka nangataka ny vatan'i Jesosy. Iza moa ty Josefa avy any Arimatia? Voalaza ny ten'Andriamanitra samy milaza momba an'io daholo ny Matteo, Marka, Luka, John. Io lehilahy io dia le voalaza ny ten'Andriamanitra hoe lehilahy marina natahotra an'Andriamanitra, ary ny tiany ten'Andriamanitra laza hoe niandro ny fanjakan'Andriamanitra koa, dia olona miandrandra ny fiavian'i Jesosy ihany koa izy io. I Josefa io dia tsy izy akory fa mpianatry Jesosy. Da zakakina hoe nisy mpianatry Jesosy, tena nisy mpianatry Jesosy tokoa ry avana tany ivelany, fa niafina. Akitsika ny Marka, anazavako an'izay. Marka 7:20 ny fahavalo amby telopolo ka hatramin'ny fahaefapolo. Io teny io ihany ny nandevenana Jesosy. Ary vavaka zany Josefa avy any Arimatia ao anaty fonoteny, raha mitovy baibolintsika, mpianatry Jesosy izy io, nefa tamin'ny mangingina ihany no ny fatahorany ny jiosy. Io zany dia tahaka n'ilay lehilahy anankiray atao hoe Nikodemosy ihany koa. Nikodemosy fariseo. Dia Josefa avy any Arimatia sinedriona. Sinedriona zany mpitsara ambony tao amin'ny Israely tao. Fa voalaza ny tantara fa ity lehilahy ity dia tsy mba nankasitraka. Tsy mba nankasitraka ny namononan Jesosy izy. Ary voalaza ny tantara mihitsy fa rehefa tonga ny fotoana Matteo sy Marka ahoana moa ty ny erikarantany Marka 7:20 andiny faharoa amby efapolo hatramin'ny fito amby efapolo. Marka le izy teo le vakiky teo. Fa zao ndray tsika efa ny amin'ny John 7:20 andiny fahavalo amby telopolo. Voalaza ny tantara fa ity lehilahy John 7:20 andiny fahavalo amby telopolo le verset farany toerana bavelina. Dia anisan'ny rehefa nivorony sy nidriona nanapaka ny hamononan Jesosy, dia anisan'ny tsy tonga ny vory ty lehilahy atao hoe Josefa Arimatia, satria izy io dia tsy nankasitraka ny hamononan Jesosy. Nefa mona tsy nankasitraka raha sady be novitsy no tsy sanany eo hevitra. Satria naninona? Satria natahotra ny jiosy. Zay Ary dia avy Josefa avy any Arimatia, lehilahy manakaja izay isan'ny sinedriona sady niandry ny fanjakan'Andriamanitra koa, ary saniditra tao amin'ny Pilato izy. Tamin'io zany efa maty Jesosy, voasahy izy. Azonareo? Hatramin'izay izy miafina. Nareo mpianatry Jesosy? Tsy za zany. Satria matahotra. Fa rehefa maty Jesosy teo izy vao tena natsapa hoe maty ny mpampianatra, manana didy ka izy olona manam-bola. Ny tena marina any amin'ny toko sy andininy avy dia voalaza ny ten'Andriamanitra fa efa kiko mihitsy le John 7:20 sy ny hatramin'ny fahaefapolo. Ary vavaka zany Josefa avy any Arimatia mpianatry Jesosy izy, nefa tamin'ny mangingina ihany no ny fatahorany jiosy, dia nangataka tamin'ny Pilato izy mba ahazoana manaisotra ny fatin'i Jesosy. Ary nanaiky Pilato, dia lasa izy ka nanaisotra ny fatin'i Jesosy. Ary tonga koa Nikodemosy ilay nakao amin'i Jesosy noho ny alina tamin'ny voalohany, ka nitondra miora sy azo manitra voaroaro tokony 100 livatra. Dia niraisy ny fatin'i Jesosy ka nofonosiny ny lambapaty mba amin'ny zava-manitra araka vanaon'ny jiosy raha mamboatra faty alevina. Rehetra izy amin'ny rahalahy rehetra dia hita hoe somary matiantoka ihany. Ry Maria, rahavavy Marta, rahavavy Lazarosy, dia vao nitorizika vao ingana fa Jesosy mbola teo, mbola velona, dia nosorany zava-manitra. Neny reto Jesosy efa maty. Tianao zavatra ihany fa nangatakandro, tianao zavatra ihany fa natahotra. Ry abana, dia hiteny aminao dia hiteny amintsika rehetrarehetra raha misy ny tianao atao amin'i Jesosy,
ataovy zao. Aleloia. Aza menatra, aza miafina, aza miandrany amin'ny manginginany amin'ny takotakony. Fa izy roa lahy dia mitovy samy olona resy lahatra amin'ny filazantsara fa miafina. Mbola betsaka aminareo eto no miafina ny amin'ny filazantsara. Miafina angenareo na ny anaranareo hipotra eto dia mampamenatra anareo amin'ny olona. Vanka aminareo fa misy mantany fa nareo ka miaraka mivavaka amin'ilay efa andalan-dramoka izao io. Mba mijerijery eo fotsiny afa. Tantarina savata koa. Manaraka araka amin'ilay reny zavatra aza manao an'izany. Aleloia. Aza manao an'izany fa manjary raha menatra an' Jesosy tsika dia ny ten'Andriamanitra tena ny misy fa homenatra antsika koa izy manoloana ny fitsaran'Andriamanitra eo anatrehan'Andriamanitra. Aleloia. Aza menatra. Any aza menatra fa nao zao tsika nanositra manitra ny tongotra. Dia zao zany zavatra nitranga tiako iverenana amin'izay. Iverenana ilay marika amin'izay tsika ary. Efa samy hiditra ao amin'Jesosy ka ny tena marina ity Josefa avy any Arimatea araka ny tekitona dia olona manan-karena, manan-katao. Dia ny tena marina ny fomba fatao koa taloha dia izao. Raha vao olona maty satria tsy Jesosy raha maty teny ambony hazo fijaliana aloha io zany tsara ny tsara fantatritsika. Tsy Jesosy irery koa no maty teo ambony hazo fijaliana fa rehefa olona nanao ratsy voaheloka takandreo jolana koa dia maty teny ambony hazo fijaliana. Ka ny olona ny fianakavian'ny olona maty teny ambony hazo fijaliana dia mila mividy an'io faty io, manome vola ny gouvernoura mba ahafahany mahazo an'ilay faty. Fa raha tsy izany ny faty ny avany dia lany ny vorona. Betabe zany ny faty tsisy maky eo ambony hazo fijaliana eo dia eo izy amin'izany dia hohanin'ny voromanidina eo ny fatiny. Ka mba tsy halany ny voromanidina ny fatiny Jesosy saro-piaro ihany, saro-piaro izy. Josefa avy any Arimatea dia ny amin'ny fatiny Jesosy ary dia novidiany nanome vola ny Pilato izy mba ahafahany nahazo ny fatiny Jesosy. Fomba any Palestina mihitsy ny mividy ny fatiny ny havana maty eny ambony hazo fijaliana. Ka sofa mba teo ty lehilahy ty mba nanao an'izay hetsika izay dia novidiana ny fatiny Jesosy. Eo ny tena Andriamanitra amin'ilay marika 5:20 andininy fa 4:20 ary gaga Pilato raha maty sady Jesosy ka dia niantso ny kapiteny akao aminy izy ka nanontaniana azy dia efa maty ela izy na tsia. Ary efa nareny tamin'ny kapiteny izy dia nomeny an Josefa ny faty. Ary izy nividy ariry madinika ka nampidiny ny fatiny Jesosy dia nofonosiny ariry madinika ary naleviny tao amin'ny fasana izay nolavahana tamin'ny vatolampy dia nanakodiny vato eo amin'ny varavara-pasana izy. 5:20 ary Maria Magdalena sy Maria ren'ny Jesosy Josesy azafady dia nijery izay anametrahany azy. Izany hoe izao zany. Io vato io nakodi vao omaly. Ary ny fasana any amin'ny Israely dia izao ny manakodi ny vato anidy mora satria izy io dia efa misy fivonona, misy ohatrany karazana boiron anankiroa ipetrahan'ilay vato. Dia amin'ny toerana somary pente kely zany misy an'ilay vato iny. Dia ohatry misy kaly fotsiny ilay boiron dia rehefa manakodi an'io vato io efa vita zany ny fandevenana dia manidy fasana mora. Misy tsoahany zay fotsiny ohatrany boiron dia dia miodina mikirisa midina ilay vato dia vita. Ny manidy fasana, ny manidy dia mora. Fa ny manokatra tsy ohatr'izay. Raisina fotsiny zavatra eto ambony akodimaka eto ambany. Na nakodiny vato eo amin'ny varavaran'ny fasana. Fa iny nakodiny ny anasorana an'iny eo tsy mitovy amin'izay. Le manakodiny olona ray ary manosika an'iny dia mety ety iny. Fa no manala an'iny eo marina mihitsy ny ahany izy miravaviavy izy reny no anakodiny vato afaka amin'ny varavaram-pasana isolo antsika. Zany hoe zavatra sarotra io. Ny manidy mora fa ny manokatra sarotra. Fa amin'ny anaran'i Jesosy itsofako rano anao. Ninona mihidy eo amin'ny fiainanao. Ianao koa mba hantany androany iza re no anakodihany ivo. Zany zavatra mikodidy miakatra zany tsisy fa mikodidy midina no misy. Dia raha tena marina iza tokoa moa zany nanakodihany io vato. Fa na vatan-dehilahy firy ary moa vita nakodihany io. Ny fiainanao io io problème amin'ny fiainantsika io ry havana.
na ny fianakaviantsika sy ny namantsika manontolo hanampy antsika anakodiany vato hiakatra. Tsy ho vita io. Tsy ho vita io. Iza tokoa ary no anakodiany io ho afaka mivaravaram-pasina isolo antsika. Lehibe dia lehibe ny vato. Lehibe dia lehibe. Tsisy vatandehilahy, tsisy anampy, tsisy firenena anampy, tsisy fanjakana anampy. Fa izy mirahavaviavy no andeha hitototo hanositra menaka manitra ny vatan'i Jesosy. Ary havana. Rehefa tojolana ngeza-be tokoa tsika dia manontany tena iza re no hanampy anao an'ity. Ny zava-mahafinaritra dia izao. Ny zoma nampidina ato anaty fasana Jesosy dia nidina ny vato. Dia tao amin'izay ny fatin'i Jesosy ny zoma alina, ny sabata maraina, sabata hariva. Ka ny alina moa ny voalohany dia ny lahady alina amin'izay. Avy nanao sabata zany zareo. Ary kosa point anankiray tiako insistena eto androany. Ozy izy le 9:70, 7:20 amin'le malaka 7:20. Ary Maria Magdalena sy Maria ren'i Jesosy dia mijery izay nametrahany azy. Ereto Maria reto zany rehefa dia olona tsy mba nentiny onona. Fa tena nanara-maso ny fony sy ny sainy sy ny masony sy ny rehetrarehetra any amin'ny Jesosy avokoa. Mifampoka any amin'ny Jesosy. Aiza no nataony ao ny fasana. Ao zany ny alehantsika rehefa vita ny sabata. Satria ny andro sabata dia andro fitsarana. Dia tsisy makeny amin'ny fasana. Dia tsisy mandeha manao ny asa tokony atao fa mitsahatra. Andro masina, sabatan'i Jehova, sabata masina. Dia nanaja an'izany ny olona. Tahaka ny ataontsika rehefa sabata ihany koa. Ninona midona, ninona mitranga, ninona zavatra mitranga any, ny mitsahatra aloha ny zava-dehibe. Ary za dia Jehova olombelona aminareo izy mirahavaviavy reto entre ny marika 5:12 sy ny 9:40 dia nisy ilay elanelana. Tsy nisy ninona nitranga. Inona ilay tsy nisy ninona nitranga? Satria nytoy an'io tamin'ilay zoma hariva zany nikatona ny fasana. Dia nytoy an'io andininy voalohany amin'ny marika 5:12 amin'izay rehefa afaka ny andro sabata. Izany hoe lahady maraina amin'izay. Io sabata totoy zany tsisy ninona nitranga. Tsisy ninona nihetsika teo amin'izay ny sabata alina. Any amin'ny Matthieu ndra fiketrezitsika raha atao Matthieu ny ahitantsika izay aby. Ao amin'ny Matthieu 7:20 ary andininy 9:20, andininy 10:20. Ary Pilato taminy maka-mpiambina ary mandehana ataovy mafy mpiaraka izay hainareo ny fiambenana. Ary no lasa izy dia nilatsa ny mpiambina hiambina mafy ny fasana rehefa nasiany tombo-kase ny vato. Tao aorianany nandalovany i Josefa Arimatia, avy any Arimatia, sy Nikodemosy nampiditra ny fatin'i Jesosy zany, dia nalatsaka ny vato. Dia mbola nisy nitonga miaramila, nidy mafy kokoa. Ohatrany hoe raha io tranontsika io zany midy amin'ny lakile, dia mbola nidina tamin'ny krosy ihany koa, nasiana kadina, dia nasiana karetsaka fanampiny, nasiana tombo-kase. Ny dika amin'ny tombo-kase dia izao. Ny tombo-kase tsy fanidiana akory, fa ny tombo-kase dia famantarana. Marika hamantarana hoe tsisy nanetsiketsika ity. Ny tombo-kase zany ohatrantsika rehefa manao ireny hoe appel d'offre reny, dia ny valopy asiana sira, asiana hitanao misy zavatra menamena dorana amin'ny labozia, dia apetaka eo amin'ny labozia. Ny dikan'iny dia izao, tsisy trasy hoe sokafana alohan'ny fotoana iny. Ny tombo-kase tsy fanidiana, tsy hidy. Fa ny tombo-kase dia marika hamantarana hoe tsy mikisaka io. Fa
vao mikisaka io dia mikisaka ny tombo-kase dia hita amin'ny tombo-kase. Ka io vato io zany raha le sabata indry tsy vitany hoe tsy azo voaina fa efa natao mafy be koa ny hidiny fa tsy azo akisaka, tsisy ninona azonao atao sady mbola misy mpiambina. Misy fotoana tena velo etateraka ny fiainantsika. Misy fotoana tena misy olana mifamatotra tena mivero etateraka, manidy tanteraka ny fiainantsika arabana malala, ary tsy azo akisaka io. Misy fotoana tsy avelan'ny devoly akisaka io vato io dia mikatona ny fiainantsika, mikatona ny loharano rehetrarehetra, dia sady ataony mafy ny hidiny no asiany tombo-kase. Mety misy amintsika miaina eto ngambany manontany tena mihitsy ahoana ihany ty fiainako ty, dia za te teny aminao andao antanitsika an'Andriamanitra fa somba nasiany Pilato tombo-kase io fiainanao io, ka mahatonga ny fiainao tsy mety misokatra ary tsy mety na dia mikisaka mba misirika kely ary na tanam-pahazavana kely za tsisy fa dia maizina io fiainanao io. Sao dia mba nasiany Pilato mpiambina mahery sy tombo-kase io. Sarotra ny fiainan'izy mirava-viavy adi-tsaina ange zany andeho any amin'ny fasana, nefa le vato mavesatra ny mpiambina eo ary mpiambina mahery araka ny teny mampiona mbola nasiana tombo-kase. Problème zany. Ary marina ny tendrareo iza reny no anakodiny vato hoe, fa ny tena marina mbola nampianareo iza reny anakodiny vato hoe, iza ny andraikitra momba an'ireo mpiambina mahery reo hoe te ahoana ny amin'le tombo-kase. Problème maro no mila vahana. Fa na eo azy ireo problème reo efa tamin'ny zoma io dia efa tao anatin'ny problème, tao anaty saindrareo ahoana ty problème be antsika ity, mbola reo koa ny mpiambina fa napetraka. Fa zao natinoana aloha ny problème rehetra. Ny sabata ny mpiambina ny ambony, fa zareo naninona nandeha nivavaka. Sy ny saina n'izany aloha fa ny natao dia nitady an'Andriamanitra na amin'ny voninahitra an'Andriamanitra. Ny tena Andriamanitra ny Isaia fa matetika izy ity toliko ity teny ity matetika teny Isaia fa 5:7-20. Isaia fa 5:7-20. Hoy tena Andriamanitra, mijerea dia ho voavonjy ianareo rehefa aza tany rehetra, fa za no Andriamanitra ka tsy misy hafa. Mijerea dia ho voavonjy ianareo. Mba hatonga anao voavonjy zany, mba hatonga antsika voavonjy zany dia inona fotsiny atao? Mijery. Efa nitan'izany ve ianao hoe jerena fotsiny le Andriamanitra dia voavonjy ianao? Ny Andriamanitsika mahavita an'izany. Tsisy zavatra be dia be atao satria tsisy azo atao ihany koa. Inona moa ny azon'ny Maria, Salome, Maria renin'ny Jakob ho atao manoloana ny vato be, manoloana ny mpiambina tena mpiambina tena fantadaza sy ny tombo-kase. Inona no azo atao? Inona no mba azontsika natao manoloana ny olonantsika? Tsy misy. Ny zavatra azontsika atao sady haintsika manao dia ny mijery an'Andriamanitra. Hoy Andriamanitra meko zavatra tsy sarotrareo, mijery ahy dia ho voavonjy nareo. Mijery an'Andriamanitra zany ry havana, sy mijery baiboly. Fa mijery an'Andriamanitra zany manatrika an'Andriamanitra. Manatrika an'Andriamanitra, mibanjina an'Andriamanitra, miandrandra an'Andriamanitra, maniry an'Andriamanitra, matoky an'Andriamanitra, mangataka amin'Andriamanitra, miresaka amin'Andriamanitra. Alleluia. Mifanatrika amin'Andriamanitra. Tena mahavonjy zany fa teneniko anao. Efa jokavomela taminareo teto foana matetika fa mbola tononiko foana ity satria mbola misy olona vaovao eto. Ny any moa ny tantarako dia ny eo ihany no miverimberina. Rehefa tao anatin'ny trosa izay dia anisan'ny nitiavako voalohany mitandrina ty andro sabata ity avana dia tena tsapako izany eo anatin'io andro sabata io ao ambany elatry ny tsy toenao amin'ny afina ary tsisy mahakitika anao. Raha iafina ny anatin'ny fitsarana ianao voakitika ianao. Iafina ny anaty tombony miaramila ianao voakitika ianao. Iafina ny antranon'ny patron ianao voakitika ianao. Fa ny afananao tsy voakitika dia ambany elatry ny tsy to. Za manentana anareo rehefa mba misy ny problème ndao hivavantsika amin'ny sabata, ndao hanatrika an'Andriamanitra isika. Fa rehefa tanatin'ny olana dia
nytenena tamin'izany andao no fotomba manotongava ny fotomba afaka rapitso andro sabata ny tena moa tamin'izany tsy nalaza hoe sabata na ny olona nanasa ary tamin'izany ny hafahafa tsy nitenena hoe sabata fa amin'ny sabotsy satria sao dia mitsoaka vao maheno hoe sabata takanareo izay mitsoaka koa vao maheno an'izany hoe sabata fa teneniko anareo io ny atao hoe fafinaretana io ny atao hoe androm-pandresena lasa nandeha ny vavaka iretinareo fa za tamin'izany nanolatra osa enjehan'olona rehetra hitan'olona ny trano hitan'olona ny garazy misy ny tomobila hitan'olona ny garazy fanamboarako tomobila hitan'olona ny hotely fisakafoanako hitan'olona ny fiasanako hitan'olona fanjahatra tsy hitan'ny olona ny toeram-pivavahako dia tamin'izany efa tonga ny somaharivo dia vonoko ny telefona dia tsy misy fahasambarana ohatr'izany hoe maty io telefona io tsisy appel tonga ntsony hoe aiza ny volako aiza ny volako dia raha tsy nay maraina io vao velomina dia mihany mesazy vokaly ianao teny ratsy daholo manompo anao miteny ratsy anao maniratsira anao mampitahotra anao hoe higadra fa ny fifaliako izany somahariva dia ny sabata dia ny lahady fa manomboka lahady après midi izany efa manomboka midobodoboka ny fofy ny tahotra tena hiatrika indray manomboka rapitso dia vonoko ny telefona lasa mandeha mivavaka rehefa sabata fa ny olana efa tsy nahandro ntsony ny mpiandro trosa anika na weekend ary dia davina aiza ny misy anao dia fantatra zareo hoe mivavaka ao sabotsy namenao misy fivavahana ao sabotsy namenao dia ao izy no mivavaka nisy olona nomeko fotoana tamin'izay fotoan'izay hoe omena 5 millions avy zareo tamin'izany ka ny olona nambola tamiko moa efa teko an'izay koa olona 450 isa 450 isa menao vola foana ireny nanana manam-bola aminao nisy olona anankiroa tsy tokony samy omeko 5 millions avy ny somaharivo dia tsy hitako ilay vola dia ny vonoko ny telefona lasa nandeha ny vavaka rehefa nandeha ny vavaka dia tena reko mihitsy hoe teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra eo akaikin'Andriamanitra dia ny vavaka dia ny vavaka sendra namelona telefona vita ny vavaka ilay fiankofana vita ny toritena namelona telefona tonga dia mesazy natompotrosa anankiray rato mivoafa eto ambavadin'ilay fiangonanareo eto sabotsy namehana miandrana eto amin'ilay vola tonga koa mesazy fandroany za tonga eto mivavadin'ilay fiangonana eto amin'ny tsena eto araka ny fotoanantsika dia hakan'ilay vola na ngovotra tsy nisy ohatr' izany natsoky ilay pasterina tio misy mesazy inona ny atao ndao hivavaka ndao hiverina hivavaka avy ianao izy ao fa mbotsika aloha hivavaka verina ny vavaka vavaka andro sabata io sabata vavaka Jesosy efa tsy misy azo atao tsony fa efa ao am-bavahady ao efa ao am-bavahady ao ny tompotrosa ianao mivavaka tsy hoe any an-tranonao fa ao am-bavahady ny fiangonana fa za miteny anao na metatra vitsivitsy aza na efa tsy kilometatra tsony fa efa metatra ny mampifanakaiky anao sy ny fahavalonao fa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao mbola tsy misy mahakasika anao hoy tena andro mijerea teo voavonjinareo iza ny anakodiny vato fa mavesatra loatra ny vato ary tsy voakodiny voy io Jesosy ny vavaka tamin'izany Jesosy ianao sisan'ny vahaolako inona ny azonao atao manoloana an'ireo olona efa ao am-bavahadin'ny fiangonana tonga ny mesazy oleo vakiko mesazy zao le mesazy nanao hoe rado ny fakahita teto izay sy sonompo ny anaran'ilay izy andeha ataontsika ohatra hoe Elizatsiana le olona ny andro voalohany tokony hanterako 5 millions dia ny aina maheno soa le olona faharoa ny aina maheno soa sy Elizatsiana olona mifankalala ka ao Antananarivo ngekely samy mpanao afera mifankalala io daholo dia mifakahita reto fa manino eto ianao. Toy sisy ny aina maheno soa miandro olona zay misy olona andrasako izay eto
so de rado rado vitsy fa hoana ka fantatro rado fantatra zaka hoe andra ny rado ahoana inona indrasany ho azy de olo anankiray hoe misy vola 5 millions zay mba indrasako aminazy tokony mena anazy zao ve ka za ko matsy miandry anazy zany efa osy le ray maika aiza ry izy aiza ihany rado za maika ka sihan'ny fanamasina za mivavaka ao am-piangonana ary za miteny ianao mandoalika mivavaka io tsy very maina fa ianao mandoalika mivavaka io Jehova miteny hoe mijery aho dia ho voavonjy ianareo ianao mijery an' Jehova mijery zay tokony atao amin'ny fahavalonao maniraka anjely maniraka amin'ny fanamasina to dia mikasika ny fony anankiray maika ianao maika ka izao za fa ty manana vola izy meko ny 5 millions anao aleo fa za teny amin'ny rado hoe nomeko ianao dia teny fotsiny izy hoe nomeko anao ny 5 millions dia aleo fa ny 10 millions zany anasako any aminy dia nomeny 5 millions le olona ray maika be dia lasa nandeha izy koa mbola niandro teo za mbola tsy mivoaka mbola naninona mbola mivavaka mitady bebe kokoa an'Andriamanitra nandefa mesazy ny fanahy rado somary elaela ianao fa lasa sady tsara fanahy be mihitsy andeha fa niona tamin'ny anina dia efa nomeko 5 millions izy donc zany rado rehefa mionitsika dia mba 10 millions zany nomenao anahy fa vehivavy fa ho anay sady le sy ny sangisangy lasa izy nandeha mesazy nzay tsy niona taminy kory tsy nila nivoaka tany kory jereko mesazy tena fa mpifaliana ozy amantsy an'le pastera io lasa ary zareo ihany no fampandotrosatrosa teo zareo ihany no fandritandritaka teo za naninona za teto tsy niala teo tombotry ny tompo tam'zany nanomboka tsy nafoizako any mitandrinandro sabato io rehefa tena reko sy tsapako fa raha mibantsina an'Andriamanitra eo amin'ny fitoerany masina ahako za eo tsy mila mandeha miona amin'ny fahavaloko Andriamanitra kosa maniraka ny anjeliny hikarakara ny fahavalonao ozy izy Maria iza rena anankidimy vato afaka amin'ny varavaram-pasana isolo antsika iza ho ny ten'Andriamanitra fa noho ny traky izy satria tamin'ny fotoana io mbola nitanondrika hoe ahoana ny ty olana ty misy fotoantsika mitanondrika manoloana ny problème fa za androany miteny anao noho ny traky izy inona zavatra hitany noho ny traky izy ino vitany fa efa voakodiny ny ala ny vato fa lehibe dia lehibe ny vato za koa androany miteny anao mitsakay ianao raha avy ny vavaka ianao avy nametraka ny fiainana teo am-pelatanan'Andriamanitra avy ny banjin'Andriamanitra mitsaka amin'izay fa raha hitraky ianao tsofoko rano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony sabata isika rehetra zay tonga eto misy vato mavesatra dia mavesatra mihidy eo amin'ny fiainanao amin'izao fotoana izao ary noho ny traky izy avaiza izy ny traky io efa avy niona tamin'Andriamanitra nametraka ny adiny tamin'Andriamanitra mbola eo ny ahasiny tetevy iza re nanakodiny vato sady mitanondrika ihany fa noho ny traky izy inona zavatra hitany vato efa mikody mpiambony efa tsy toetsony tombo-kase zany voavavo tsisy ilaman'izany intsony efa nitsangana amin'ny mpanjaka ny mpanjaka sy ny tompon'ny tompo nakodiny vato tsy ao ntsony izy alleloia amin'ny anaran'i Jesosy teny aminao andao aloha ianao atao tena hoe manova mihitsy aloha ianao variana sy mianoka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra misy rahalahy ampiarahany vavaka tamin'ny Ezika aloha votobe ny tendanjanany nentina tany amin'izao mpanonotra rehetrarehetra izao ry izy mirahalahy ry izy telota ravao randry rakoto mahay manasitrana kitihana fotsiny dia vita sisisa nentina tamin'ireny milahatra amin'ny 3 maraina amin'ny 4 maraina tsisy tsy natao tamin'izareo tsy nety mivoto be ohatrao ny tendan'ilay zaza farany tonga tao am-piangonana atao amin'ny nisy anay dia rehefa tonga tao tsy mivavaka fotsiny atao fa mideran'Andriamanitra mivavaka mihaino toriteny ny alehany tao ohatran'le olona andeha hanompo sampireny ihany tonga dia voamiditra dia mba mangatapitahina re tompo fa ny zanaka dia marary Andriamanitra vavaka rehefa mivavaka
tsy misy tsony zany hoe vavaka fiankofana vavaka fiderana tsy tonga dia ivavakytsika ny olona mbola Andriamanitro eny atsaranao Andriamanitro lehibe anao Jehova ity tontolo andro dia niasa izy zany Andriamanitro ny zanaka dia nitendany mivoto nitendany mivoto dia mivoto mitendany ary tena mivoto be ny tendany na mivavakadindray fa ny tendany loha Jehova tena mivoto fa nanomboka teo anefa nanomboka nianoka anaty variana amin'ireny amin'ny fiderana nanomboka niderana Andriamanitra nanomboka nanome voninahitra n'Andriamanitra dia nanomboka nanino efa nanomboka adino le mivoto amin'ny tendan'le zaza ka eo ange ianao le hoe mijery dia voavoto ianao tsy mijery an'le mivoto tamin'ny tenda tsony fa nanomboka nijery an'Andriamanitra adinodino le zaza adinodino le zaza variana mivavaka variana nandehatra amin'ny fanoloran-tena le zaza ho atao tiana ho sitrana izy mivady indray ny vita batisa fa tao anatin'izany rehetrarehetra izany ohatsy ny adinodinony hoe inona moa ny alehantsika ato fa volana maromaro tadina jerena tsisy tsony le mivoto tamin'le zaza ka jerena ohatra mandinidiny kely izy ohatrany tsy nitarina tsony le zaza ka ampanaovina kasinesy sy ny sisiny fa nijerena taty ariana vita batisa nandroso ara-panahy le zaza tsy nanintsy mandraky tiany androany zany mbola any zany zaza zany efa lehibe zany zaza zany efa mademoiselle kely mihitsy tsy votsony tena tsy natao nininy tsy nametrahantanana akory ary tena teneniko anareo zany inona ny antony variana ny mpanjina an'Andriamanitra ny olanao io tsy vitanao io na calculatrice firinareo mivady calcul ny trosy io aretina antony azonareo amin'io anao adisanareo soriny antony aminato ataotsika ohatrany anao adisanina manatrosa reraka amin'io nareo ny zavatra azonareo atao dia ny mibanjin'Andriamanitra dia manontany hoe iza re nanatodian'ity vady ity fa teneniko anao anatin'ny fanontanianao io anatin'ny tebotebonao io ao anatin'io no amalian'Andriamanitra ny Andriamanitra tsy valy teny fa tonga dia action Andriamanitra tsy nanazavazavatra be dehibe aminao io zany dia ho atao ohatr'izao io ny nataon'Andriamanitra dia inona fotsiny ny nataon'Andriamanitra zareo ny tandrinandro sabato atao ry Maria tamin'iny angeny no nasorin'Andre vata vao vita angeny sabato hitan'Andriamanitra fa mifantoka tsy fantatritsika tsony na tamin'ny 12 alina tamin'ny andro fahatelo zany hoe mety ny lahady maraina amin'ny ray maraina amin'ny 12 alina sy 1 minitra no nialo ivato tsy fantatritsika zany tsisy nafantatra ny lera fa ny zavatra fantatra mitsangana amin'ny andro fahatelo ny ao anatin'io za koa teteny aminao topoy fotsiny alohan'Andriamanitra aza variana ny problème aza variana mifantoka amin'ny olana fa ndao hibanjina n'Andriamanitra ndao hibanjin'Andriamanitra ainy manarano ivato eo ainy manala mpiambina eo ainy mamafa ny tombo kase ny zavatra fantatrao mitraky ianao problème efa miva mitraky ianao olana efa miva mitraky ianao aretina efa sitrana mitraky ianao vady efa mody mitraky ianao fanadinana efa afaka alleloia ate Jehova vombelona aminareo fa androany zay fa alibe mihitsy satria nizara bulletin ny ankizy am-pianarana dia fitile zanaka vavy matoy iny nahazo larina voalohany izy tany am-pianarana tena nahazo larina voalohany izy ary tena fifaliana be ho anay mihitsy satria zao ao na moa avany izany malagasy kely aty ianao ny olona rehetra mpiara-mianatra aminao teraka taty andafo vao teraka dia miteny vazaha fa ianao gasy kely io ianao ny voalohany ary tena zavatra nafinaritra tamin'ity 1 point be zao nirany amin'ny ankizy faharoa hatramin'izay hoe 17,1 ohatra ny moyenne dia misy eo akaiky kely eo 17 na hoe 16,80 tsy atatra valibe izy androany sady voalohany izy 1 point be zao niranirany amin'ny ankizy faharoa ny tombony ekara zany 17,1 ny moyenne 16,1 ny moyenne ny faharoa ramana izazy io izay ato tokantrano dia zao maro ny devoiran'ireo zany tena hitana hoe mianatra be mihitsy ry zareo fa kaky ianao amin'ny alina be mihitsy mahinao ny fity any amin'ny amiray maraina amin'ny 12 alina vitsy zao fandarana zao zay efa matory izy ao ambany ao maheno ira fiderana tamin'izany ohatra manofy ianao amin'ny alina hoe misy ira fiderana
ina ary zany ireo fidirana zany fa ifity any amin'ny amroambe volo sasany any la miray maraina raha misy fotoany tsika mahita azy de tsy mahita anazy manaraka ety tsika fa zay efa manao fitoko vavahana kely mantsy zay alohan'izao fandarantsika zao ho an'ny ankizy satria izy misy fotoana am'izao tsika am'teny zao mpanaovana devoir izy be de be devoir fa eo vita am'zay ny devoir any amin'ny alina be am'ray maraina amy roa maraina tsy matory izy raha tsy mely fiderana an'Andriamanitra be izy reo amin'ny chambrany ao riavana zany ve de tsy azona voalohany Andriamanitra tono aloha rarana zay devoir any zay examen fa zao ny fiderana an'Andriamanitra ataony foana de mba manontanianao androany iza reno anakodiany vato be mavesatra be io de mitraka am'izay fa ho voavaly no mifanontanianao mijery an'Andriamanitra mitraka ao ambony ao ny Andriamanitsika aza mitanondrika fa ao ambony ao ny Andriamanitsika ho tahin'ny tompony antsika menakavy mahereza misaotra an'ireo koa amin'ny fiarabanana fity fa fanybe mihitsy zay tamin'ireo zay tena niteran'Andriamanitra tokoa satria zava-dehibe ravana zany zava-dehibe zany hoe ianao ny zanakao voalohany lohalarana am'ireo olona 70 reo vazaha daholy olona roa na telo zareo no vahiny fa vazaha daholy fa ny zanakitsika eto amin'ity fandalana ity ny lohalarana voalohany foana fa tamin'ity tena ngeza le ikara zay tena nafaly anazy tamin'ity ho an'i Jesosy ny voninahitra fa koa teny aminao hiala koa ivato be eo aminao io isokatra ivato be io ikity miakatra io isy fahagagana tanan'Andriamanitra ny analana io ny anaran'i Jesosy tanteraka aminao zany samy hita iny tompontsika rehetrarehetra ivavatsika ao Alleluia. Zanak'Andriamanitra ianao izy analany vato. Alleluia.
aza vela tahotra zay Jesosy a aza vela anytany zay hoe iza nanako dimy vato fa ataovy matoky anao zay, ataovy matoky anao zay. Saotra Jesosy, saotra ny amin'ny fitiavanao, saotra ny amin'ny fomba anao Jesosy io, fa lehibe dia lehibe tokoa ianao, tsy namerana io irery ianao, fa nataky ny ahoana ny avesatry ny vato, ny olana lehibe dia lehibe teo amin'ny fiainanay Andriamanitra, dia tsy nanao tamin'ireny na dia ny ankikelinay aza tsy niasa tamin'ireny Andriamanitra, na dia ny ankikelinay aza tsy nikasika an'ireny Andriamanitra, fa ny tananao mahery, ny tanam-pahasoavanao Andriamanitra no nombanay. Voninahitra ny ho anao Andriamanitra ny amina tatosan'ny fotoana teto androany iray. Dia raha laza saotra ho anao ilay mipetraka amin'ny seza fiandrianana tsy azo zogozonina mandrakizay, fa ny tany fiainana ianao. Nahatotosana indray ty fandarana ty tsy tapatapaka androany, fa afaka napahirezana an'ireto raharaha sy anabavy. Nisan'iza Jesosy eto androany misy vato mavesatra eo amin'ny fiainany, mihidy eo amin'ny fiainany. Angataka aminao a Jehovah Andriamanitra androany, ny tananao any analan'izany androany dia androany. Raha mitsaka izy ireo raha mpitso, hifoy izy ireo raha mpitso, dia vato efa mikody miakatra, fiainana misokatra, mahita lalana ivoahana amin'izao problème izao, mahita lalana ivoahana amin'izao fahafatesana izao. Ny anaranao Jesosy, hikodiany vato be, tsy hikody idy, fa na inona fatotra sy idy nataony ny devoly, ninona tombo-kase nataony Pilato Andriamanitra, anetaka ny vato hiala teo ianao, hitsangana amin'ny fahafatesana avokoa, ninona endrim-pahafatesana nisy teo amin'ny fiainan'ireto olona ireto, na tsirairay avy reto, na fahafatesana ara-panahy, fahafatesana ara-bola, fahafatesana ara-pahasalamana, fahafatesana amin'ny lafiny maro isan-karazany Andriamanitra. Hiala ny vato, hiala ny vato, hikody ny vato, amatana problème amin'ny vaza i, amatana olana amin'ny vaza i, amatana lalana amin'ny sokatra izay, satria misy Andriamanitra miasa ao anay. Vitanay iny ianao Andriamanitra teto androany, nifantoka tamin'ny teninao zay, nifantoka ny banjina anao Andriamanitra. Mafantatra fa nandritra ny fotoana nifantohanay tsirairay avy teto Jehovah Andriamanitra, nanokana ny fotoana ho anao teto, nisy anjeny rahanao amany olana tany ambadibadika tany. Raha tamin'ny sabata tokoa rehefa nandeha tao i Maria Menakavy, dia voasambotry ny mpiambina. Fa nakaiza izy aloha ny sabata, nandeha nivavaka izy aloha. Saotra Andriamanitra. Tsy nakaiza Jehovah Andriamanitra teto, fa teto aminao teto izay. Fantatry fa nairaka anjelinao anao hamany olana reto olona reto tsirairay avy any ambadibadika any. Mankasitraka Andriamanitra, mankasitraka Jesosy io. Raha misy tsy voalazako, be ny tsy voalazako teto androany, fa ianao tompo malala ny maso andreto olona tsirairay avy zay tonga teto. Mananjavatra andrandrainy izay, mananjavatra andrandrainy izay, Jehovah Andriamanitra, miandrandranao zay, mideranao zay, manome voninahitra anao. Saotra dia raha laza sy voninahitra ho anao hatramin'izay dia ho mandrakizay. Saotra Jesosy. Da io ny teny mba tena hoe amo avy zato eny any am-poniny tsirairay avy. Jehovah,
aza velanao voatsaingy koa ny vorona mpiaza Jehovahandriamanitra. Aza velanao verivery maina ny teny fa na dia litera ray aza tsy azo ny devolik tsaingoanao anatin'ireny. Misaotra Andriamanitra. Manao ny voninahitra, manao ny saotra, manao ny voninahitra. Halleluia. Amen. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao amin'ny firenena, ndao ampandrosoantsika menavavitsika iaina ivavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao. Tany tompona anampaviaina. Então, pastera, ratsiratsy ny connexion andranampaviaina. Afaka miteny ve? Raha tsy afaka miteny izy dia tebiasa andranapavitsika. então, pastera, afaka miteny pastera. Ndawary. Jesosy sika rehetrarehetra, araka ivavaka sika. Jehovahandriamanitra io, makasitraka anao zay. Makasitraka anao zay satria nahery zay Jesosy na ino an'izany teny zany ary faly zay Jesosy fa man'Andriamanitra mahery zay na dia tsy tanomasonay ary ny ambadibadika any mety hoe mangingina ny fiainanay, mety hoe tsy misy zavatra hitanay miseho fa fantatray fa ianao an-danitra ao dia efa miasa ianao ary mino zay Jesosy ary fa na inona zay olanay teto, nentinay teto, zay manahirana anay teto dia efa ho akidianao zany vato zany Jehova. Makasitraka anao zay Jesosy fa mahery ianao, misaotra anao zay Jesosy fa mianivavaka anay izay nataonay teto ianao Jesosy malalo. Ankehitriny Jesosy dia tsy ho adinay koa ny mitondram-bavaka an'izany firenena izany Andriamanitra. Hitanao Jesosy malala, hitanao ny vato lehibe eo amin'ny firenena io, ny olana lehibe eo amin'ny firenena io Jesosy. Tsy afahan'izany firenena izany mandroso, tsy afahan'ny firenena io mahitanao Jesosy. Androany koa Tompo malala dia mangataka anao zay Jesosy, mamindra-fo aminay tsirairay avy, mamindra-fo amin'ny malagasy rehetra, mamindra-fo Jesosy malalo dia aoka anao Jesosy. Tena hoe androdana Jesosy ny ozona rehetra, ny vato rehetra, ny sakatsakana rehetra. Tsy afahan'izany firenenay mamiratra zany, tsy afahan'izany firenenay mba mifaly zany, tsy afahan'ny firenenay mandroso Jesosy malalo. Aoka ianao androdana ny ozona rehetra, androdana n'izany sakatsakana rehetrarehetra zany Jesosy. Tsisy afa-tsy ianao Jesosy malala no afaka anao an'izany, tsisy afa-tsy ianao Andriamanitra, tsisy afa-tsy ny herinao Jesosy no afaka anovana io firenena io Jesosy malalo. Kasio ny malagasy Jesosy, kasio ny fony malagasy Jesosy malalo mba hitodika aminao, mba hiantsapy aminao, mba hiandrandra anao, mba hatoky anao. Fa ianao le ray mpanangana ary ianao dia ray mpamindra fo ianao Andriamanitra. Jereo ny firenenay Jesosy malalo, jereo ny firenenay, jereo ny malagasy mahantra, jereo ireo sahirana, jereo ireo marary Jesosy, ireo tsy manana ento-manana Jesosy malalo. Arovy izy ireny Jesosy ary aoka ny nindrafonao nirosaka amin'izy ireny tsirairay avy, ao ireo tsisy mpiady Jesosy, ao ireo fiainana miakatra Jesosy malalo. Taraina ny olona Jesosy satria tsy misy atokona Jesosy. Mangataka anao zay Tompo malala tena hoe mba jereo izany firenena izany, mamindra-fo amin'izany firenena izany Jesosy malalo. Ary aoka ny Jesosy ny sitraponao no tanteraka ao amin'io firenena io Jesosy. Dia raha toy izay Jesosy amin'izao alina izao dia ny izay fananjerinao efa hitoky manodidina anay tsirairay avy ary izay rehetra izay tonga tety dia tsisy diso anjara amin'izany, ahita tory tsara izay ary raha mbola misy ny asa Jesosy dia ianao koa ny no hanome hery anazy ireny, momba anazy ireny ianao Jesosy malala. Dia hanome hery anjereradreraka koa ianao amin'ity alina ity Jesosy dia voninahitra dia ho atolotra ianao rery ihany. Alleluia, amen. Alleluia. Mankasitraka ny zandriaintsika tanaty izay bavaka matsiro ho an'ny firenena izay. Dia Andriamanitra manankiram-pahasoavana maly fitianao mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany ranam-paviaina dia Jesosy amaly fity. Misaotra antsika rehetra ihany koa tonga teto androany. Tapitra eto ny fandarantsika. Ny fandarantsika ny tapitra, fampiarahantsika tsy tapitra satria afaka miditra mihaino ny akiradio ianao. Akiradio point radio 12345.com afahanao mihaino ny metrapeo akiradio. Manasa anao hihaino an'izany. Anambolosika amin'ny rahalanitra Jesosy ka tahiny tompo samy velinana soamatsara tsika rehetra. Dia raha pitro maraina amin'ny sivy nareo dia miaraka amin'ny mampionina ao anatin'ny vavaka maraina.
amin'ny sivy sasany alina kosa nareo miaraka amiko atao anaty vavaka fiambenana. Misaotra anareo tonga teto Jesosy amaly fity rapisidrentsika miona savita iny tompo daholo misaotra an'ireo mpandray anjara rehetra manabavy ando andry mampionina ary iaina tamin'ity androany ity. Iny Jesosy daholo mahereza daholo.